Manolotra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy ary tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fanomezana isika dia ny fanarahana ny fandarana zoiteny izay fanarakintsika moa isaky ny alakamisy alina eto amin'ny fahitalavitra Drumine. Ao anatin'izao raharaham-pirenena izao moa dia tsy voatazona loatra hoe amin'izay alakamisy alina izay fa arakaraka ny fivoarany toetra rasy ny vahiny takiny ny mpijery dia ao anatin'izay zany dia misy ihany ny fandarana zoiteny manokana izay enatsefatsefany eny moa zany arahantsika eto amin'ny fahitalavitra Drumine. Fa ny vahintsika amin'ity alina ity dia mpanao politika efa talen'ny kabinetra ny panina teo aloha ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha Christine Razanamahasoa Andriamatora Tolonjanahary Maharavo fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe Dodo. Miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana zoiteny misaotra betsaka namaly ny fanasana. Miarabatsika ato amin'ny télévision Drumine, miarabanao Ariandra, miarabatsika rehetra, miarabatsika teknisiana tsy havana indrindra itsika mpanaraka an'ity fandarana ity any tokantrano any, miarabatsika amin'izao andro arivariva zao. Ankasana foana ihany koa sika izay tao hoe manohana ny fandaharana zoiteny ny zoiteny dia lasa reny akianja eny izay fomba fitenenana izay amin'izao fotoana izao anatin'ny tolona fitakiana ataon'ny tanora sy n'olom-pirenena zoanay no miteny zoanay ny teny rehefa fandondona eo amin'ny hery aratafika eo ao anatin'ilay hetsika atao. Mahafinaritra ny fifanohanana ao anatin'izay rehetra izay ary zay ny hijoroany ity fandaharana ity dia nanome sehatra ny rehetra hiteny ny marary ny firenena. Eny ary Andriamatora Tolonjanahary Maharavo ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao azo ambara hoe mihamafana ary ataontsika hoe ny fitakiana ataon'ny tanora dia mihamahazovahana tanteraka ary mihitatra mivelatra mitombo isan'ny tanora sy ny olom-pirenena manao an'izay fitakiana izay. Ny ivon'ny fitakiana amin'izao fotoana izao Andriamatora Tolonjanahary Maharavo dia ny hoe mangataka ny fametraha-pelany ny filoham-pirenena ny mpanao fitakiana. Ara-dalàna ve zay aminao? Ya, mbola mamerina ny fisaorana anareo nanaiky anasanay amin'izao fandarana ny vokariny télévision Drumine zao. Fanontanianareo dia hoe ara-dalàna ve ny fitakiana amin'ny fitantanana raharaham-pirenena ankapobeny? Raha ny ara-dalàna ny resana mba misy ara-dalàna izy io moako misy réciprocité ny fiainana politika io. Tsy hoe anao rehefa nomeny lalàna fahefana nomeny olona n'izany atao hoe natao hoe voafidy zany dia se permettre anao an'izao rehetrarehetra zao, fa matoa anao fidiny olona misy adidy nandrasan'olona taminao dia anatsarana ny fiainany, hiaro azy sy ny fananany, anakinany noaviny sy ny taranany. Ka rehefa tsy vitanao zay missionao zay, no ny olona tsy amin'ny andro mpanjaka tsony hoe anao dia mpanjaka eo mandrapahafatinao, fa na dia anatin'ny régime républicaine azy ianao raha miaina anatin'ny démocratie rahatsika misy limitiny démocratie. Rehefa zavatra tsy hakin'olona tsony ary ny olona tsy mireagira fahatany, tsy mireagira fahatany ny olona, ka matoa ny olona tonga amin'izany efa ela nge zay président Rajoelina nge fa nitondra teo otra amin'ny 2009 2012 sy ny tariny reny, verina indray 2018 2025 itsika zao, fa tsy mbola tonga tamin'izany ny olona, fa amin'izao fotoana zany tonga amin'izany ny olona. Ary indrindraindrindra fa eto Antananarivo zay tena sarotra anaovana fihetsiketsehana indrindra, tonga amin'izany ny olona eto Antananarivo. Ka tsy ilazana tsy ilaza ianao hoe zange voafidim-bahoaka, fantatr'olona nge anao fa natao hoe voafidim-bahoaka, fa tsy midika akory rehefa voafidim-bahoaka anao dia zay tianareo menakavy atao na atao eto. Ny lalàna tsisy dikany, fiainam-bahoaka tsy mandeha mijeloaniny dia zay ve ny atao prétexte voafidim-bahoaka anapitra amin'ny mantahako io tsy ohatran'izany fa ny olombelona io vatana sy fanahy rehefa maharary io mitrotra io ohatran'ny fotako io rehefa voapotsika io mibilisatra. Ohatran'izay zany le amaliko an'le resaka teo hoe ara-dalàna ve satra tsy ara-dalàna fa légitime azonao.
zay foana mako lazana inona moa nidirany ACC zay fihetsem-bahoaka zao ny ara-dalàna zany bako manamarina ny ara-dalàna eto amitsika dia ny ACC inona aby ny ataon'ny ACC mijiry sorano tsy misy io tsy mitena ngezy ara-dalàna hoe zany ny ACC zao fiainam-bahoaka zao raha ara-dalàna ara-dalàna ve zao zavatra iainan'ny olona zao ka tsisy resaka ara-dalàna eto a fa legitime marary ny vahoaka zay le mahatonga an'izao resaka zao fa tsisy resaka hidiran'ny ara-dalàna zao voalaza ny Andry Rajoelina moa zany atao anatin'ny fanendrena ny Premier ministre sy ireo ampahana ministra notendrena fa lara-pahamehana amin'ny ametraka amerina ny filaminana eto amin'ny firenena zay raisin'ireo mpanao fitakiana sy ny olo-pirenena maro fa répression no mahazo ny olo-pirenena manao etsika an-dalambe amin'izao fotoana izao eny président nge afaka miteny zay teneniny foana izy io fa le izy tsy ohatrany taloha intsony efa misy zao fihetsembahoaka zao izy président zany mieritreritra hoe ohatrany izy ange miteny ohatrany hoe tsy misy zao zavatra miseho zao ary noho nataon'ny fanjakana mahatonga zao zavatra teneny zao amerina fandripalemana inona inona fandripalema maninona araka nefa nyteneniko ombianombeny za miteny amin'ny télévision hoe fa maninona kairany fisiny fitoniny io aloha no atao alamina io régleny io inona problème tena marariny olona mahatonga an'io fikominy io fa tsy hoe andeha anendry mpikambana ny gouvernemanta anatsatra an'io zavatra mifanipaka be tena raha filaminana ny tadiavina moramora kokoa mitady hoe inona moa ny fototra n'ity korotana ty toy zay atao hoe andao réprimeko à tout prix io ohatran'izany ange teny président lara-pahamena ny rétablissement de l'ordre public le resahana am'izao justement rétablissement de l'ordre na Europe zay ny resany ary iny tena mbola verenantsika dalina fa am'izao fotoana zao zany inona reny moramora kokoa mijery ny fotony le mahatonga an'le savorovory sa hamerina filaminana à tout prix dikan'izany zany n'importe quel prix na firy maty dia ny robo no mpanjakana eto zay nge fevera koa zany ve zay tena toetsaina malagasy zay ve ny vaolana am'izao sao de tsy mandeha am'lony loatra rétablissement de l'ordre public moa de ho hitatsika eo raha vitan'izany zay moa fandresako maly reo olona reo nefa teo daholo ihany zany ministre délégué la gendarmerie zany nefa teo ty ministre ny folo alina vaovao teny sema teo taloha rehefa nitendrenandre mandeha zany reo zay fa tena priorité contrôleur général aina nge efa atao fa secrétaire général amin'ny ministère police efa dirika natao ministre io de isy miracle zany ataon'ireo olona reo fa teon'ireo miresaka roapy ianao raha ny roapy manko ny tena resana raha ny lalàna mifenany mifehy ny maintien de l'ordre administrateur civil ny tenako am'zany miaina tsara n'zany police administrative zany nandritra ny fotoana maro raha rétablissement de l'ordre public ny tenenina de ny miaramila no mitarika zany manao le rétablissement de l'ordre public fa raha maintien de l'ordre public atsotra izy police sy ny gendarme nitarika ka efa nahita ve tsika nandritra n'regny fotoana répression be teo reny satria tamin'ny herinandro ngamba raha tsy diso no fivorina ny tapahana atao amin'ny tobo raha tsy mandrava atao ny fivorina tariny premier ministre amin'ny mahalehibe ny OMC naty azy nanao nanapaka an'izay ropiropo zay tao ve taiza sema taiza ny hiérarchie militaire tamin'ny fanatanterahana an'izay ropo zay tsy tao ane maramily fa ny gendarme ny teo zay mahatonga an'le tenyle namako tamin'ny marina ropo izy fa tsy mifanahy tao tsara araha ny lalàna fampiarana an'le rope de zany ny atao président priorité zany ny rétablissement de l'ordre public fa na ny lalàna amin'ny fiain'le rope ara tsy respecté akoriny zay nge le problème mety inona zany tena tiany président atao inona ny tiany président atao hoterena ve zany ny maramila natao ina izy ty natao ministre le sema teo taloha afana mireprimer légitime ve zany tenako hoe c'est beau de dire hoe famirenana fa tsy aleo ve ny fampirarata ami'reto tanora reto sy ny vahoaka malagasy am zavatra problème iainany gasy ahoana ny amahanan'io faran'le plutôt fa le matsiaro tena makololona fa tsisy fifanajana reto fa zay tian'reo atao foana zay nge tena fototra ny olona zao efa nisy any zay hoe fifampiresahana sy
fiainona zay teny amin'ny lampampanjakana iavoloha maro moa no miteny hoe to cinéma fotsiny le izy fa misy moa nanao ohatra zao ny mpianatra ny teny vontovorona namoaka fanambarana mihitsy hoe ny olona ny teny tamin'ny anaranay a dia tsy mpianatra teny aminay akory ohatra zany koa GNZ namoaka an'izay ihany koa hoe tsy mpikambana atao amin'ny GNZ tsy mahasolo tena le GNZ ray manontolo le olona tonga teny sy ny sisa ao anatin'izay tsy efa dingana mety ve reny ataony filohany Rajoely reny amina situation ohatran'izao a fitondram-panjakana ny resantsika eto raha raha-panjakana gouvernance ny resantsika eto ny fanaminana zany maintien de l'ordre zany a ny administrateur civil ny intérieur tompony antoka ny sécurité intérieure amin'ny ankapobeny fandaminana ny filaminam-bahoaka zany anjarany administrateur civil zany aminay zany a démarche nataon'ny président igny fohitana avany fotsiny azonao maintien de l'ordre raha te hiresaka izy fatatr'olona nge araka nyteneninao teo ry ariny antsy fatatr'olona nge fa cinéma reny sisy tsy miteny fatatra izy zao ny avy any fianaratsoa député a namorovoro olona nandefa an'ireny olona reny ohatran'izany isaparitra rehetrarehetra io reo samby zareo ny fandamindamina amin'iny tao fa tsy tany angeny afa liza nge tena misy manao ohatry hoe tena mitifitifitra tsara mihitsy omaly le raiky ala avy any aminay iny teny hoe samba propagande zao président fa nga rehefa manao zany ma de verin'olona mariny fantatr'olona ngenao e fa anatin'ny fianakambibany hirymara de mody manao teniteny mahery ve de fantatr'olona fakafantatra aby isika cinéma pour inona eritreretina karaha cinéma raha dinona ty le président république atongavana ao anatin'izay ty ny président tonga de hoe zamby efa nandray andraikitra efa niantso olona fa niantso tanora fa niantso artiste zany ange cinéma ataony io e fa tsy te jery le fond problème ary zay vao me matezitra vao me midécrété grève générale lary ny mpitolona vao me mivoaka zao mipiasa amin'ny ministère fa maninona raha mba atao ampanetretena atao ampanetretena de mba mifanantona fantatra ngery fa amoromorona infiltration rehetra tsisy tsy mahafantatra an'izany fa nydébloqué vola reo ministre sy premier ministre teo taloha aminona io hitatsika reny eny amin'ny kazerina reny zarana prime exceptionnel amin'ny maramila fa reo maramila reo ve de verinareo fa hoe na de hoe sahirana sy mahantra ohatra malagasy reo hoe de hoe andeha monomololona fatany satria manao dimihetsy tsy possible nge zany ne tsy maritra ho hitatsika moa raha maritra zany fa vao me manasary zavatra fotsiny reny zavatra natao teny avoloha maly reny a raha volany zaraina tao reny mety efa navita zavatra kely anankiray na orinasa lehibe anankiray ohatra tsy le vola fotsiny le vola moako iny vola everme ary madegera foana fa ny fotoana lany mampiteraka ny fahatezeram-bahoaka misimisy kokoa raha moako mieritreritra hoe rehefa misy an'ireny de atao prétexte ireprimer olona za de efa niteny za de miteny plus io mitatra plus misy zanaka maramila sy havana maramila vady maramila maty amin'io zavatra tranga io raha rany eny mpitona fanjakana reo raha ivadian'ny maramila amin'io répression systématique io zana vahoaka nge reo olona raha vahoaka nge reo midiny eratany aloha anga misy mifanavaka hoe tandremo fa ty hirymara ty havana hirymara tsy aleo miresaka ny any zany fevera koa fiangaviko amin'ny président aza manangana ny gouvernement ty loha anao fa aleo miresaka am'rety olona concerné de ny vahoaka malagasy sy reo tanora reo fa plus kefa zay nge io atao io avoloha vahoaka malagasy ve hirymara ve ny vahoaka malagasy ny hirymara ve ny député de fianaratsoa député hirymara ve no atao vahoaka malagasy adala daholo zany olona midina an-dalambe reo so de verina fa hoe zay ny fiheverana ny olona azo manipulé na azo anaovana jeu de mots anaovana émotion anaova tsy possible atsony zany firy-taona anaovana an'izay tonga saina ny olona tonga saina ny tanora malagasy ary reo tanora reo zaza mianatra reo tonga saina ny olona tonga saina ny vahoaka eto an-taninarivo tonga saina ny any amin'ny faritra fa tena lalovony zalarety foana hatram'izay araka ny teneny komaly hoe ianareo milaza zakaraha tsy maintsy mandroso ny arenanareo 1000 fois mitombo ny gasy 1000 fois me mahantra ahoanao tsy apatrapany gasy tsapany olona nge zany quelque soit zay zavatra teneninareo a ny hitan'ny olona de izy me mahantra fa anareo ndray a anareo sy ny ankohonanareo
ny avambadinareo sy ny zanakareo sy ny neveu-nareo sy ny cousin-nareo sy ny namanareo a mbe tsaratsara be ny fiainany mily fo amy tombo ny olona sampandraraha zao fa inona mampatonga le fifona ny efa mifona ny filoham-pirenena nanoloana zay rehetra zay fona amin'ny tsy fahombiazana fona amin'ny zavatra be dehibe fa inona tsy mampipasy an'zay fifona nataon'ny filoham-pirenena zay amin'ny vahoaka malagasy maro anisan-kehitriny fantatra malagasy manao bolana ohatran'izao mahay manavaka ny setroka sy ny tomany fifonana vokatry ny fo zany a misy acte manaraka azy mba inona moa ny acte concret natao président manoloana ny reto vahoaka malagasy ny fikikikany jiro sy rano reto fa hatramin'nisy grève le 25 septembre aloha tsy tapaka tsony jiro sy rano teny aminay teny ka ivezy io mety atao an'izany ihany de mba inona ary ny acte concret fa tsy nijanona tsony le fitokonana naverina ohatra zany ara le izy satria le geste ny fanjakana amin'ny andavanandro de manambara amin'ny olona tsy misy dingana ataony akoriny le mbola felitsona ny olona mandeha teny avoloha miantso mipiasa mympanjakany miantso mimpandraraha e de midika fa mbola le vongo afo fatao ihany ianao rery zany misy saina amtytanyity fa i olona rehetrarehetra mitokony io zany olona dalina lazainareo fa hoe tafiany devola ary moa le tanora manao fitakily zay nge le tena problème tena miteniteny foana omaly zao de mbola tenenina hoe nangalatra le zaza voaty fitratany dego fa maninona raha mangina fotsiny namalisy an'izany de mba hoana fandraisan'ny havany sy ny vahoaka ny antsiranana n'zany resaka zany fa azanao le geste anao mihitsy zany a ohatrany hoe ianao farany mahay ianao farany hendry ianao ny modely mpiainana de manjara mitsara olona ny olona efa maty rey mbola andeha latsanao hoe nangalatra nanomba bijotery fa maninona ke raha mangina fotsiny fa efa maty izy a namany voasambotra de aloha ny fitsarana anao ny asany fa ianao manao fohitana avagna foana zay le trafic d'influence exercena am'le vahoaka zay a tsy zakany olona tsy non'olona tsony ianao raha milaza mifona namafisa mihitsy ary moa tamin'ny malo hoe efa natao ny fandrahonana maro samihafa ny filoham-pirenena reny zany a ary tany amin'ny aéroport hafa mihitsy izy niditra tonga teto Madagasikara rehefa avy namonjy le fivoriany firenena mikambana niverina ozy izy satria tsy tiako potika ny firenena tsy tiako iletika ny firenena tsy tiako iverina ny olo izany mandraho anazy reo manodidina azy mandraho anazy ho faty ahoana moa ny efan'ireo mpianareo amono azy amin'ny fomba ahoana ny efan'ireo mpitolona reo amono azy fa reo olona manodidina azy reo ny fofony ainy calcul politique ady seza be deabe ataondreo any olona mifofony ainy fa mandangy raha hoe ahoana ny accessibilité n'ireo mpitolona reo amin'ny fiainany reo olona reo filesy farany maximum manareo de torabatra enao maramila firifiry manodidinareo resaka fitana vandao zay le tenako manipulation zany hoe ao anatin'ny fitondrana ve zany andre matododo mety efa misy olana anatiny am'izao fotoana zao za ve de malala zany re ve alala zany mihoatra anareo mpanao gazety fa zany ange resaky isan'andro chantage-na déchéance raha vo tsy tia nitendrenao de asoronay ianao zany ange ny zavatra misy eto e zay ne mpanao politique resaka daholo mifampiresaka amin'ny mpanao politique reo gendarme reo malamila reo mifampiresaka amin'olona daholo misy abako misy firifiry colonel général zany koa raha misy polisy de everinao fa tsy zany ve tsy secret eto amin'ny fanaovana politique fa raha vao tsy manao an'io de ataontsika déchéance de everinareo fa logika ve am'izao vaninandro zao no appliqué ny article 54 constitution tokony efa ela nge zany ny premier ministre tsay zany le sorony hatramy 2018 zao vao rehefa tena tapina ny dôme tapina ny dôme de niverina tamoka satria fa miketriketrika ny namany taty fa raha miala président misy olona miakatra eo zany ange hainy olona rehetrarehetra ny olona mandraho anazy a tsy ny mpitolona fa reo naman'ireo a ny fofony ainy fa ny olona kosa de tsy te alalo enao ny fidinay enao ny tompony andraikitra am'izao asakasaka anao na tonga n'olona anao nanao an'izao revo rehetrarehetra zao mahatonga an'izao rehetrarehetra zao assume ny responsabilité anao fa aza ilika ety amin'ny mpitolona problème anareo mianakavy ao ny abitoerana anareo fifidianana 2028 sa de efa mahafatifaty anareo fifidianana 2008 mahatonga ny élection sénatoriale tsy maintsy rehefa décembre calcul politique anareo samby anareo ohatrana manokana zao moa le izy hoe nahemitra nisy daty nahemitra momikasika an'izay fifidianana zay sy nefa namoaka fanambarana zavatra ohatran'izany rehetrarehetra zany
tsy tsika vahoaka tsotra ty tsy vahoaka mpitolona io mihitsy no afaka hifofony any filoham-pirenena resaka adala zany resaka fanabadibadona olona fa raha misy olona mifofony ainao de reo namanao reo olona manodidina anao reo no mifofony ainao ary fantatrao tsara zany mahatonga zavatra isarotra fanarano tenin'ireo namanao reo monsieur le président masarotra n'izao zavatra zao ary fantatray zany ny zava-misy laza moa zany andriamatoa ny rajoelona filoham-pirenena fa hoe anova tanteraka ny fomba fiasa sy ny tontolo ny mpiara-miasa sy ny sisa mba isina fiainam-baovao indray ao anatin'izay rehetra izay zany mipetraka ny fanontaniana hoe ho tanteraka tokoa ane izany ve zao ary anja iova tanteraka ve anao de mbola dirikable premier ministre ny asoronao averinanao eo am'ty olona be dehibe postule riposte io am'ty olona marobe maramila manana bonne volonté mpanao politika manana bonne volonté de mbola dirikable teo taloha teo azonao milaza andamy mafandripalemana ve anao de mbola ministre délégué ny gendarmerie teo riany azonao zay hoany mieritreritra olonareo mieritreritra hoe fofosainana ve ty gasy ty veveranareo azy no ataonareo zavatra resaka ohatran'zany zany ve anao nova fiainana ohatrany ahoana fampanantenana moa mandeha any hoe fampanantenana afa ratsy voavany delestage afaka heritaona de ametra-pialana ny filoha ary laza ihany ko fa mitadiava olona asolo ana misy mitomanina misy falina inona fa za tsy latsaka ntsony amin'ny ozy namanay a fiteninay tam'izay mbola nasa tany amin'ny faritry melaka vavarobaka zany vavarobaka sahirana anao de zay zavatra azo vavanao teneninao vava ny maty an-drano izy teniny ny avy ty mifaritra mahajany vava ny maty an-drano zany sahirana anao de tenenina dao verina isy olona hido an'izany ve raha nino an'izany ny olona tsisy mouvement ntsony andro any anaiky antsy fa tsy mino angay ny olona zay mahatonga ny appel la grève générale rehetrarehetra satria maro loatra zavatra efa ninan'ny olona tam'ty régime ty fa raha te hiovanao azonao atao mampitsahatra an'io fa le fihinonao ny teniny namanao tafahoatra loatra mahatonga an'izao zavatra mikoinsa zao de dirikabinao zao dirikaby zany ake fa ry olona mpiara-miasa akaiky indrindrany ministre na premier ministre na président de miala de solokony dirikaby fa maninona raha zanaka anabavy mihitsy sy natao tao mampalakilaky azy ohatraohatran'izany angela izy de ahoana ny olona terenao ino an'izany tsy mino an'izany ny olona ary tsy misy an'izany tsy niomana an'izany mihitsy izy veverako azy fa resaka ty fahaizana amy resaka ty moa azahoana tombony ny vava ozy ny soratra masina manana fahefana mamelona sy mamono tena ny filoha maly hoe tsy fitiava-pahefana no mbola hijanonako eto am'ty toerana mahafiloha am-pirenena ity ina ny avalinao an'izay ndre matototo raha tena ty fahefana marina izy tsy fitiava-pahefana farina izy ny resaka tamin'olona mpikomy reo izy ary takin'olona felany maninona raha miala raha tsisy fitiavana fitiavatany inona kay niendrika fitiavatanyrazana seo am'izao azonao fa raha tena tsisy calcul pouvoir marina io fa mifampiresaka tamireo akizy manao fihetsiketsena reo izy fa maninona tsy mifanatona am'ireo firy zay olona nitaraina zay gagazo répression ny fitsarana répression temy polisy amy gendarme efa nambarany io fa be loatra ny olona nygadraina tsy amitsirariny de ho jerena manokana ndrany jerena manokana hoana ny olona fa misy maty tany ampigadrana azonao fa naninona tsy nataotra maly efa rombotra ny olona tsy anao vo miteny an'izany ary le démarche anao mandamima tsy mbola le fandaminana gasy atsika tsika tompon'izany fihavanana zany gasy n'olona ty fihavanana indrindra ambony tany efa tenenin'ny mpanao politika au pays de tsy le mileny ny gasy vitany marimaritra resana foana fa matony gasy tsy maneky marimaritra resana tsony tafa ohatra loatra ny ataonareo tafa ohatra loatra ny ataonareo de tsy mino tsony ny olona zay nge le problème io raha metra-pialana marina ary zany ny filoha-pirenena ohatra zany io manapa-kevitra izy zany fa metra-pialana ohatra anahoana ary zany no avy le firenena aiza ny lalakombana fahitanao azy fanontaniana mipetraka nge de hoe vahaolana ve andrao ny androany fa metra ny fialana fa raha miala mametra-pialana izy misy préalable tsy maintsy atao misy préalable tsy maintsy atao préalable voalohany indrindra izy ny misolo azy azonao raha constitution aloha de mazava ny tokony misolo azy mazava ny constitution nefa ny fantatra tsara fa vo mianakorotan-javatra zany zay ny tenako hoe raha tena mila filaminana marina izy préalable ny fialany aloha de tsy maintsy mandinika izy
tsy maintsy mandinika izy hoe inona ary ny ataony hoe sorona ve le olona io asorona io satria olona nytendreny io azo asorona io zany ary efa jurisprudence tetaontsika zany efa nisy sénateur désigné maromaro nasorona te azo atao zany satria fa jurisprudence esoro ary izy aloha de soloa io président sénat io zay nao va momety am-pialana zay angambany fa condition aka le olona solonao an'io koa eken'ny olona fa raha mbola ry zanaka anababo foana sotrany hoe mbola dirikable le raiky alay ihany koa no tendrenao de zany ve de hety azonao izy io ange amina situation ohatran'izao tsy mety tsony ny unilatéralisme tsy mety tsony satria matoa zao tonga misy zavatra mikolosy fa tsy voame accuser-nao le olona politiquement unilatéralisme politiquement tianao resahana unilatéralisme politique hoe zay teneninao foana satria anao filoha de zay teneninao tsy zany tsony zava-misy mbola kianor le olona hoe manipule ny devolo reo zazareo zany ve de mba teniny ankizy zany ve ny teny ankizy zay ne le problème eto amitsika le unilatéralisme tafahoatra loatra araka le nyteneninao tamin'ny voalohany tary hoe ara-dalàna ve zao tsisy zavatra ataonareo ara tsy ara-dalàna ko de tadiavanareo n'olona nao ara-dalàna foana raha manao ny ara-dalàna nge fanjakana mariny ny azy mafaka manao répression izy ary zay ny problème maneo légitimité io misy zavatra midépasseny le resaka maintien de l'ordre ty misy zavatra fa ordre manifestement illégal zao de lazana foana fa hoe ara-dalàna zay ny lazany lalàna na de fa tsy aotsony ny esprit-ny absence de but zy teniny zay ny anatra lalàna tsy aotsony ny antony le bun'le maintien de l'ordre tsy aotsony le motif iny moa ny antony reprimena olona izy anao ranga ty misy firenena milaza démocratique tsy azo ona hevitra ty tanàna ty tsisy mahazo maneo hevitra eto fa zay manao hevitra contre de samborona de tsika rehetrarehetra mpiasa-panjakana manaiky daholo manao réquisition tsy azo ivorovorina ty ary ny ady hidikitsiko foana io maramila io zandary io tsy tonga eny akianjy eny raha tsy misy manao réquisition tsy autorité militaire ny manao réquisition fa tsika autorité administrative autorité civile na io préfet na io ministre ny atany angambany na io premier ministre azonao iza n'olona manao an'io manolonany ordre manifestement illégal milaza en Europe ianareo nefa tsy le maramila voalazany lalàna tokony exercen'ny l'Europe manatanteraka azy de mbola manao ihany le gendarme ahoana moa tsy afantaran'ny gendarme am'zany mitady lozany izy alah reo raha milaminary ny tany fa enjen'olona ianao zay ny exercer commandement amin'ny exercice exécution ordre manifestement illégal inao ve le mbola teny hoe ordre de la loi sy commandement de l'autorité légitime ty tsy afaka hiteny commandement de l'autorité légitime ianao satria ordre manifestement illégal ary ianao nianatra zany ange ny anarana tany amin'ny académie zay ny mahatonga ny administrateur civil mena formation amin'ny académie amin'ny exercice fiarahana amreto mpitandro filaminana reto ordre manifestement illégal ve de inareo mibokaboka darga maty n'olona amina ordre manifestement illégal de mbola nareo ndray no miteny hoe namakotrano ndray n'olona reny ty eto de mba afatra diny mbola tsaroko sao de adiniko miangavy atsika rehetrarehetra mpitolona mba hitaky am'ireo mpitandro ny filaminana misakasaka anareo aizany réquisition nareo aizany lalana fanareo handravanay tsy avelanareo nay vorivory tokony isy zany réquisition hitatsika eo mba manana réquisition ve reo maramila reo sady mikapokapoka foana anareo maramila koa mitandrema misy ve le réquisition maniraka anareo nao any mitifitifotra olona io ary mba manara-dalàna ve le Europe ataonareo fa sao de gadragadra fahatany noho ny indemnité spéciale fa zay ny problème mety amitsika mieritreritry n'olona tsy nianatra ary zay ny angaviko atsika tompony andraikitra amin'ny intérieur rehefa mba zavatra manifestement illégal reny baiko avainy ambony aza terena ny préfet sy ny district hanatanteraka ireprimer olona reprimer olona fa tsisy miaramila manao an'io ao raha tsy tsika responsable any tany manao an'io za de miteny an'zany tsika ny mahatonga an'io fa tsy tsapany mpitolona manko zany fa tsika ny tompony io
ka mampitandrina anareo namana rehetrarehetra administrateur civil zay miexercer fonction territoriale mba aza manaonao fahatany aza daladalaigny mpanao politika ampafiriny volazy amindreo fianakavian'ireo olona reo anareo no tsika andao ampidipidirina kafe azy amin'io am'izay crédit kely tsisy dikany ka zay mahatonga zao zavatra zao compliqué tsy manao ny manandrify azy tsika mpiasa-panjakana koa mpiasa-panjakana be deaibe zao no mitokona am'izao fotoana zao a eo ny mpampianatra eo ny eny anivon'ny ministera samihafa tokona manao fitakina ihany kory zareo am'izao fotoana zao eo mantsy ny tiako antanina hoe misy ankilana zany reto le mpiasa-panjakana ny syndicat sy ny sisa manao fitakina hoe omeo an'izao zay omeo an'izao zay omeo anay le vola tary mbola tsy azonay ohatra zao ato anefany ny vahoaka mitaky vahoaka tsotra mitaky hoe mela ny filoam-pirenena de ahoana zany izy zany ny anatanteraka ny reto le fitakina ato reto rehefa hiala le filoam-pirenena eo mantsy hoa le tiako tenena hoe raha hiala zany le filoa zany zao de raha tsy ala koa nefa izy a de eo koa mipetraka koa le olana hoe efa tsy legitime tsony le filoa inona zany ny tena vahaolana ivoahantsika am'izao fotoana zao ndre matotodora enao efa manany expérience be anao tam'tolona tam 80 tany manany expérience anao politiquement inko ianao efa dirikapy teo anivony zampany zany efa be deaibe ny lalana ara-politika ny lalovanao tena mba resao mahitsy am'y vahoaka malagasy am'ty alina ty hoaiza le firenena de inona le satria zao zany aloha ny olona de tsy malalaka ohatran'ny hoe miala iandry rajoel zay le izy nazamba mitenena zany hoe miala fa le miala hoa ny miala nge tsy dika hoe misy vide juridique eto e misy mitondra foana rehefa miala izy de tonga de misy misolo ao fa le olona misolo ao fa iverenako alongany le fitakiny mpiasa-panjakana teo mpiasa-panjakana ohatra mivoaka rehetrarehetra misofy reo ohatra ny mpianatra amy tarainy io izy mato mpiasa-panjakana io ny rejoindre an'reo tolona ataon'reo zandry zanaka reo matsiaro teny izy fa concernen'io koa any zandry ny zana ny fianakaviany ray manontolo ary eo anatin' zany a concerne azy misimisy kokoa ohatra hoe karaha makely tsisy dika ny fanaovana tsinitsinina alatra abus de pouvoir rehetrarehetra ataony amin'ny ministère any zany daholy a anatin'io zavatra atao fanjakana io zany hoe le rafitra mihitsy zany le asa-panjakana mihitsy tsy mandeha miloniny tsony fa misy tady anararoatra misy tady anararoatra hoe tsy maintsy raha vo manao appel ankolaka mamono hafa ankolaka mo de revendication syndicale vana nefa ny fikaramana famonona tolona le engagement mpiasa-panjakana ny fanovana rafitra aloha ny tokony hotakitsika zao fanovana rafitra tokony hotakitsika zao zao rafitra fitatanana ny tondranatsika hatramy 2012 nakaty zao de tena rafitra tsy izy trondro fa tsika sambonina teo de lasa le mpiasa-panjakana mandeha manao fitakina sectorial pénitencier manana ny ataony ny administrateur civil manana ny ataony farany ohatrany manao chantage le tolom-bahoaka fa anareo ve n'olona anay fa nampianareo zay zany teny tsy tokony ataon'ny mpiasa-panjakana mihitsy ho tsika syndicat fa tsy fotoana fitakinana zany zao fa noavy ny taralaka ny firenena ny resana zao fa ao anatin'zay rehetrarehetra zay a toko tsika anao dinika tsika anao dialogue national tsika anao an'zany afahatsika mametraka mpitondra vaovao afahatsika mametraka rafitra mbola tsy niantso azany amtampanao politika indrindrindrindra moa fa mifanoerana mihitsy aloha ny filoam-pirenena am'izao fotoana zao tsy miantso izy fa ny olona nge anao an'zany foana e azonao izao tontolo zao nge tsy anaiky izay sitrapony président e azonao taloha izy hoano afaka nanao an'zany za tsy manaiky tsinitsindrina za tsy manaiky pression fa manino izy zao manaiky mifona anahy mpony dika zany tsopitika ary manato aza manato anativa so mipitika ary izy androany izy aloha tsy mbola niteny an'zay fa mikonokonony nefa zao ny olona fa misy fikonikonona any ahoana ny isiny conférence nationale ahoana ny isiny dialogue national hoe ke ny président ve zany affairany zany fa plus ty mitraine le grand perdant président plus mitraine zao tolom-bahoaka zao ny tolona mambolana maro ange zay to amy 13 mai tamy 91 nanomboka volana mai zay teo amy 91 nanomboka volana mai 91 zay teo 30 octobre 91 vao signy convention de 31 octobre azao elane zany mai juin juillet août septembre octobre 6 mois angana piovalinina
nanao zay fomba rehetrarehetra président tompoko laratsiraka tamin'izany fotoana zany a sy elany teo pouvoir nanao zay ny force politique mpanoana azy tam'izany de ny MMSM nanao zay rehetrarehetra vola zany reo tompony tam'izany nanao zay rehetrarehetra fa tsy nanaiky communauté internationale la intervenir rehefa tsy anaiky ianao vonoina ianao a tonga tam'izany ake tonga tam'izany fa président ratsiraka koa moa olona homme d'état be diplomate be ny kely le izy fandrizariza tendrena angamba ny tompoko laravony Francisque de tsy nekeny ny fandaminana tany samy mpitolona tao tendrena raha zanamasy nandeha teny avoloa mihitsy n'olona tsy nanaiky fa farany 31 octobre zay vao mifanaraka ohatran'izany président afaka miteny hoe za tsy manaiky an'io fa tsy hainao reriny manapaka am'ty tany ty tsy tombotsonao reriny géreny eto voalohany vahoaka hoentinao ary fa mandahanao tompom-bola miasa eto ve ataonao ohatran'io koa ny rapport de force géopolitique sy géostratégique etsekilany na filohana manaiky fa be de be ny fatiantoka am'izao fotoana zao fa anoany am 200 milliards d'ariary anoany azonao zany raha miamperinandro io zany raha mbola hitoray volany io zany fa resaka daholo zany hoe mbola tsy niteny izy mbola tsy hiteny fa tsy maintsy mitady vahaolana asika ary zay rehefa niangaviko any tanora tam'izany fampiresaka tamindreo hoe olo-kendry anareo ary nakinany efatokisana am'ty firenena ty jerevo sady ny lalana amahana zao olana zao raha miala président raha tonga amin'ny fialan'ny président tsika de inona ary ny lalana inona no atao rehefa orinan'ny fialan'ny président fa amin'ny fialan'ny président zany ange tsy hoe miala androany androany de miakatra ny présidentiena tsy ohatran'izany rery de reran'leo miala président fa misy préalable ho azy zany misy dingana maromaro atao anatin'izany fanomanana zany fa tsy mety ny vide institutionnel tsy azo atao amin'ny olona mpitondra fanjakana tena tsy maintsy mety an'izany fa izy moa tsy hiteny an'izany mihitsy izy tsy hiteny an'izany mihitsy fa de ho hitatsika eo moa ho hitatsika eo fa politique ety nge zay ny politique fa kosa mila miomana asika inona ny fanovana ny rafitra takiny reto tanora atsika reto so de hoe misy mietreritra anao tetezamita de mbola tetezamita ohatran'izay tetezamita occasion mbola amelomana ny atoko hiatrehina fifidianana député amin'ny manaraka ilatsako président de république manaraka so de mbola zay ny eritreritra atsika mpanao politique io ary zay ny hitako masalotiny any ankizy tsy manaiky hosovalin'ny mpanao politique le tolona atao fa fanovana rafitra mitakiny zay ny filazany de andahoaritsika koa de an'izao de samy mandinika ty anatin'ny kibotsika fotsika ty tsika mpanao politique hoe inona moa dikan'le fanovana rafitra so de misy micalcule mahazo ministère efatra atsika anatin'io satria tsika be député rava zany tsisy resaka an'izany tsony fa de ho hitatsika eo moa fa eo an-dalana manomana atsika zao miketrika ny fanalana ny président na miteny président na tsy miteny miketrika ny fanalana azy io vahoaka malagasy io fa tena mbola ianao ve mahita hoe tena olana be eo amin'ny firenena raha mbola mijanona telo taona eo ny filoha-pirenena mamita tsara monda olana be eo an'ny firenena vera mamitatra amin'ny farany monda ny andrajoelona olana lohatra eto satria maninona olana na fifanatoana ara tsy misy tsisy bonne foi président nge hoa raha ny négosy ny fihavanana malagasy alay re amba ho eto amina fandretretena tanteraka mora ny mandinika an'izany fa mbola manao cinéma manafatra olona avy any ampifaritra mampiteny tsy mpianatra amin'ny politique mpianatra amin'ny politique mampiteny mpianatra ny akaty tsy mpianatra ny akaty mpianatra ny akaty pisolo zany ve de verinao fiana fietsika mafaly ny olona ao anatin'ny savorovory politique zao azonao zay ke le problème petraka eo izy petraka eo nao ino izy problème fa be tsy fankahitana sady petraka eo nao araka an'le fitenena zamena fahefana fa anao inona eo anao rehefa tsy manana fahefana fa tsy reo hoe tonga de miala arovy re tompoko ny aiko sy ny fananako sy ny fianakaviako fa hiala sotra kely ange raha zavatra ohatran'izany atao e fa le olona ohatrany voamera angitina ndray tsisy tombo mihitsy fe zany amin'ny tany monda calcul politique ao zany calcul politique manao ohatran'le premier ministre teo premier ministre frantsay sisy intérêt koa io izy de niala izy manina raha manao ohatran'ireny zany prof homme d'état olona responsable tsisy zavatra fikirako amin'iny eo izy de aleoko za miala ka misy mo mpamakafaka politique any teny hoe samy hafa no homme d'état sy homme de pouvoir
ary izy moa ny teny tamin'izay fotoan'izay ny professeur Marcelin teny izy hoe ny Florent Andrajoely l'homme de pouvoir. Rehefa sarotra ny fotoana l'homme de pouvoir ohatra ny ahoana azy ianao namamy aza ny trondro a lela tsy atao azao ka misy zavatra fa limite extrême na tiana ohatra ny ahoana fahefany io rehefa hofoaty ny tena hofoaty ny fianakaviana tsy aloha lasena any anagna le problème zao extrême be nge zao situation zao extrême be ka zay mahatonga ana miteny hoe inona moa resaka atsika manodidina azy io fa de hoe tokony ala ve izy ina hoe ho zakany olona tsy zakany olona ve raha mijanona eo zy maratavitra amin'ny mandana io miankina aminy any miankina aminy io sy ireo namany reo fatahorany namany ange mahatonga azy manao an'izao feverako azy a raha ny voninahitra fahalovany mandrakazay zay fa maro ange président de république teto naongan'ny olona naongan'ny olona président Tsirana naongan'ny olona président Ratsiraka naongan'ny olona président Zafa naongan'ny olona président Ravalomanana de naninona reny olona reny toko mbola io veriny président Ravalomanana mbola mifidy fa maninona ianao raha mba miala am'lefa ohatrany atao président Ravalomanana ahoana fahitanao le hoe ohatrana ny Andriamatoa Andrajoelina rery sisa no tazana fa somary tsy hita daholo ohatrany hoe tena daholo le mpanoanoana azy rehetrarehetra sy mahay vava satria mba miteny azy any ny olona fa tsy rarahina azonao afaka didy amin'ny fata fa fitaitsany rehetra maro lehibe ny antoko zao milaza tsanao politika etsony satria teneniny ianao fa tsy manaraka communauté internationale miteny anao fa ianao zay tsy bekonareo hatramin'ny ministre atao anatin'ny gouvernement ny tsay Christian ary betsaka ny laza hoe tsy hanao politika etsony fa vadika sehatra hafa mihitsy satria efa niteny tsy marina tsy mba toetra ny gasa zany tsy toetra ny olon-dehibe malagasy ny olo-kendry malagasy zany hoe tsy mananatra ny namany zany fa teneniny ianao tsy mety za tsy azo atao pression zay olona mitondra sosikevitra aminao pression farany mangina ny olona ianao hoe président de tian'olo valina lava de zay vokany tsy miteny tsony ny olona fa leololo raha satry nyreo mambana gouvernement ny tsay Christian reo fahita zarandreo azy areo ny ravana io zarandreo azy afaka eo nizatra tena tsy haiko eo hoe moanao fa manana expérience fa zavatra ohatrany hoe olana teto amin'ny firenena foana le hoe zay filo naongany vahoaka na nangatahan'ny vahoaka fialana teto amin'ity firenena ity de ohatrany hoe filoha tsy naomby tamin'ny fitantanana filoha tsy mahay miaino de ohatrany hoe verina foana zay zavatra zay a na tamin'ny andro ny fanonganana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana na talohan'izay a hatramin'izao inona no mampatonga an'izay ohatrany hoe verimberina ohatrany hoe rehefa filoham-pirenena ve zany de tsy maintsy ohatr'izay foana ny prétexte ny sorana azy amin'ny toerana ny antony a tsy misy zavatra miova ny fiainan'ny olona nasorona président Tsirana na tamin'ny 1972 a de olona zay tsy nanana zany aspiration na tolom-bahoaka zany fa nampiakarana teo tompokola général Ramanatsoa inona moa ny idiran'ny général Ramanatsoa zay tolony mpianatra tamin'ny 72 azonao tonga ny 91 arazana masy président fivoronana Antananarivo zay nipokona ary amin'ny 13 mai 91 inona moa ny idiran'ny razana masy tamin'ireny fa ino Tino Ratsiraka de nampilaminy raha de nekena fotsiny nanao atsika tamin'ny 2002 aloha mbola président Ravalomanana tsy naiky fa nangalaram-bato ino zany mba nisy hoe président Ravalomanana tonga teo fa nanao tsika tamin'ny 2017 rehefa tonga 73 député inona ny diran'olo mera Bérézique tamin'ny 2009 iny inona ny diran'olo mera Bérézique zay avy any an-dafy a niterena fotsiny zao nanaiky ny gasy hoe io premier ministre plein pouvoir ary nifandrizariza mihitsy reo sy président Tsirana nanao ndray tsika tamin'ny 2017 2017 inona ny diran'ny premier ministre Tsay tamin'ny tolom-bahoaka tamin'ireny zay no mahatonga an'io tsisy fiovana eto zany olona tsy nieritreritra nova rafitra olona nieritreritra ty rafitra ty napetipety an'le teo taloha ty tohizako zany ka inona moa ny idira tsisy idiran'ny premier ministre Tsay ary zao izy vao nesorona hatramin'ny 2017 zao izy vao nesorona zay nge midika mihitsy hoe tsy manana finiavana hitondra fanovana eto amin'ny firenena le mpitondra fa raha tena mpitolona marina atsika de aloha le olona tena impliqué tamin'le fanovana iarahana mitaka zao nasaina mitatana zay nge le problème neo
zao zany de zavatra ataonao anatina crise ny firenenao de le diricable le teo aloha ihany ny averinanao dika zany ange ano ihany le zavatra ataony teo aloha tao fa resaka fotsiny sisa zany le problème io de olona ave de enao reto ve manana betro manana kokoa atakatra an'izany am'ty gasy marobe maro ray aman-dreny maro olo-kendry maro olo ny anatra ry fa de ozy n'olona hoe fanany an'iny e zay nge le problème an'izy io de mbola reny zavatra natao teny avolomaly reny fihetsika atao tena manahirana be mandinika azy ny teto amin'ny firenena moa ny FFKM foana no tarika ny resaka hoe fifampiresahana na ny dinika nasionaly am'izao fotoana zao tamin'ny kabary nataony Andrajoelina faraparany teo de laza izy hoe miantso ny FFKM hitarika an'le concertation zay lesany moa zany tao anatin'izay rehetra izay kilankoa misy ireo ray aman-dreny maro samihafa eto amin'ny firenena zay mbola tsy considérena loatra aloha am'izao fotoana zao misy ohatra le volo be na hoe vondron'ny olo be eto Madagasikara ohatrohatra ny ahoana ny fahitanao zany ny lanjan'ireo ray aman-dreny ny FFKM sy ny sisy ireo mba ampisy force exécutoire an'le les conférences nationales zay tsy maintsy hirosoana aloha zany satria na filoham-pirenena raha nefa nilaza hoe tsy maintsy hirosoana tsy maintsy andatabatra boribory nefa raha nyty zavatra teo izy fa eo am'le andatabatra boribory fotsiny no mbola tsy nivaky kosa aloha izy ary mbola tsy namoaka hoe miantso ny mpanao politika rehetra iresaka ya resoko kely am'le farany teo hoe latabatra boribory zay nge le dialogue national le fa menatra manambany azy ve ny miaiky fa dialogue national nge conférence nationale latabatra boribory zay nge le problème ny mpanao politika gasy ohatrany hoe manambany mafaty azy ny miaiky an'zany fa tsy maintsy atao zany fa de mbola miantso olona tsokosoko any avoloha masinao zany inona zao tombontsoa azo tamin'ireny zavatra natao mali nefa ny 4 milliards lany organisena an'ireny miresaka atsika ny FFKM be de be tokoa ny fanelanelanana nataony FFKM teto rehefa misy sahirana teto tamin'ny 91 za président mpianatra teny akatso tamin'ny andro nety miakatra ty fireneny ty mbola cardinal izy moa ny anaran'le mbola manao zavatra izy fa tsy maninana statut misy le cardinal le avy any manandrina iny no ny lehibe ny katolika tamin'ny cardinal teto tam'zany za tam'zany président mpianatra ary tena anatin'ny fahatandroana ohatra ny reto zandrikely reto mihitsy fa ny tena problème nge tsy tatera natao teto fanelalelanana be de be fa tsy rara iny le mpitondra ke zay le fandriky amin'ny atody ampitandremana ny tanora indrindra nareo ray aman-dreny aza manaiky tsony vao fitafitaka ohatra ny tamin'ny tantara tsy taterany zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe ajanono ny fananganana ny gouvernement io raha tena manana bonne foi nareo any amin'ny présidence fa tena nao conférence nationale de zay vokatra ny conférence nationale ny taterany sao de miletiletiky andray hoe aloha tsangana ny gouvernement fa fampandehanandrara fa mifampandrosoana tsy afaka miantra ha zay zany ny mampatahotra ny olona am'izao fotoana zao ray aman-dreny reto moa olo-kendry de fa menao fampatoka mety atoko tokoa fa raha vao manendry mambarany gouvernementa zany alohan'ny fahavitan'io conférence nationale io midika zany fa tsy mbola miova fa laveny rehefa aveo hoe afa iezaka atsika fa aloaloha iasa ny gouvernementa fa tateranao ihany vokatrany io zay fampitandremanao atsika tanora fampitandremana atsika FFKM fa efa nisy teto zany nataony le pacte de responsabilité navoaka ny HCC nany manatanteraka azy atsay de raha vamainy azonao ny ampiasain'ny ny assemblée tamin'iny président ny Rajonary Mampianina de tsy nesorona fa natao pacte de responsabilité maro ny fanelanelanana nataony FFKM tamin'ity fireneny ty de toute bonne foi ny ray aman-dreny fa rehefa aveo le mpanao politika fa raha vao mitsangana hoe gouvernement tataony président Rajoelina iny zany midika zany fa na tsy anatanteraka nyty vokatra nyty conférence nationale ty izy fa lololovony eto atsika mangatsika ny afipitolomana de sarotra be mamelona an'io ndraiky ny olona reraka mivelona sanandro lasa ny fivelomany ny olona fa zao ny olona rehetrarehetra samy mbola mafana fomitolona
alefaso malaky ary le conférence nationale le tsy mandeha ny gouvernement anao ary aloha ampelo reo général reo eo aloha zany araka ny fiveranao azy hoe ijeriny filaminam-bahoaka tsy maninona ke zany samy ty filaminana tsisy olona ty korotana zany fa aza toizana le ambiny fa aloha de faire courant ohatran'io de zay vokatra ny conférence nationale fa raha vao mitsangana io gouvernement tareny ty premier ministre général Zafy ty io mitsangana dikan'izany lainga fotsiny fampandriny tady ampahandrisatsika indray ny mpitondra zay zany ny enary somary te anasanao mba hitodika kely am'ireo tanora sy nyolom-pirenena manao fitakina amin'izao fotoana izao asa raha misy ny afatra mba tianao atao am'le fitakina am'izao fotoana izao sy ny eo ihany koa moa zany ny hery aratafika etsankilany eo ny mpitola satria reo aloha zany ny tena miona isan'andro eny amin'ny kianja eny ao anatin'izay rehetra izay mangatadalana ny anina avy mangataka izahay de zay tsy aminay avatia de mipoaka indray ny lacrymogène de ohatr'izay hatramin'ity fidanitra sy ny sisa mandeha daholo tany amin'ny faritra rehetrarehetra tany so de misy ihany koa ny mety hoe fampitandremana na toromarika ianao raha teo fa mba soko be mba mitodiany am'ireo tanora GNZ sy ny rehetra reo zany efa teniko ombieniombieny aminareo tanora génération Z io misaotra makatsitraka anareo fa izahay mpanao politika ao efa tsy nieritreritra ntsony misy fanovana azo atao eto fa maro migasy namoy fo hoe tsy voaova zalahy reto reo mbola tanora be mandra-palehibe mandra-panitra andreo hoe tsy efa maty atsika tena tsy iova reo ary fihetsika andreo maromaro nareo manambola voavidina ampidirindreo miposy daholo ny CENI ny ACC azonao tsy possible zany tsisy fanovana rafitra azo atao hoe dianana manaraka raha mety mbola ny ekipany ihany no tsy maintsy ho lany eo raha mbola reo na de sorina azy président dama sy ekipandreo fa io système ny CENI io mbola verina eo tsisy possible io reo manambola fiarina rehetrarehetra eto amin'ny tanàna Madagasikara eto reo mimaîtriser azy ny organe de contrôle rehetrarehetra reo no manao azy fampidiram-bola any amin'ny hetra any amin'inony terenan'olona andohetra reo tsy mandoa azonao tsisy olona nanatena itsono hoe mbola nisy fanovana azo atao eto fanohanareo tanora ny joro zay mahatonga ny olona tamin'ny voalohany hoe mpanao politika tena hoe andao nareo ampina fa rehefa matsapa zany zahay am'izao fa io ataonareo iny mety toy izy ro tanora tazomo ny fahasahinana anareo tazomo ny fitiava-tanindrazana ataonareo ianareo ihany no lalana afatsika tonga fanovana aza ovana io zavatra ataonareo io ary ataovy mazava aminay hoe inona le fanovana rafitra tianareo atao mba harana mba sarotiny aminareo nyfanatanterana an'izay fa maro mbola tsy takatra mpanao politika sasany le fanovana tianareo atao fa sao de mbola micalcule zay te mazo ministère firy atsika vondrana politika rayanina vondrana politika rayanina antsika iromara alonga antsika tokony mbola majorité azonao fa inona le fanovana tiany tanora atao zay no tanterany eto makahery anareo hoe tsy mbola nisy sady menatra zahay no faly fa manana taranaka olombanina ty gasy ty tena olombanina anareo olombanina zay le taranaka ny gasy le ty tanindrazana le taranaka n'le ty tanindrazana tamy karantsay tsy maty ringy anao ty tanindrazana tsy mahaly verivery foana ranondreo martyra am'ty tolom-bahoaka ty makasitraka anareo ho atsika mpitolona miteza atsika miantso atsika rehetrarehetra mpiasa-panjakana ny olo-dehibe zay matanjaka mo fa nefa malemy loalika ohatranay tsy afaka de fa de mba mitazatazana eny mba misy anytony soiteny to mba nareo koa tongava amafisy ny tolona atsika zay nitaraina hatram'izay ny tsirariny rehetrarehetra fandika an-dalàna fitarainana amin'ny fahalovana sy ny kolokolo rehetrarehetra tonga ny fotoana ivondrona atsika raha tsy zakatsika ny fanososina ny marina teo Madagasikara zao ny fotoana tsy mihoatra ny herinandro raha mirahily atsika isaky ny faritra zao ny fotoana tsy fotoana fanaovana calcul personnel zao ry syndicat zandro malala tsy fotoana fanaovana calcul politique atsika mpitaraka syndicat tsy fotoana fikaramana zao
fandao mafisina ty tolom-bahoaka ty miangavy anareo zany areo mpitolo le anakianja ho anareo mpitarika hantanio ny maramila aiza ny réquisition nareo fanareo manao zao fandravana zao satria réquisition io mazava tsara préciser tsara ny objet le zavatra atao ty ampamaranana ray aman-dreny a dia misy fanontaniana kely tiako apetraka tiako mba hitodika kely am'ireo le tanora zay manao fitakina ao anatina fanapotanteraka am'izao fotoana zao betsaka amin'izy reny koa nefa maratra sy ny sisa inona ny fampahirezana na afatra na fampitandremana mba tianao zany a zaraina am'ireo mpitolona eny kianja reo ya misaotra anao am'izay fanontaniana zay a zay tokoa nataoko hatramin'ny afaka omaly sy omaly mandefa afatra zay moa tsy afaka ifankahita aminareo zanaka génération zay dareo mety misy vitsivitsy any ny afaka mifandray amin'ny mivatana fa amin'ny alalana ny reto hainao manjery reto a nitondranay ny fisaorana sy ny fankahirezana anareo nitondranay torohevitra sy fampitandremana amin'ny fandrika zay tomahazo anareo ka voalohany indrindra de manantitrantitra ny fisaorana sy fankatelemanareo tanora malagasy noho ny avy aminareo miverina indray ny fatokisan'ny malagasy fa misy fanovana azo atao eto fa efa namoy fona ny mpanao politika efa samby leo fa tsy vita zalahy reto fa zay miteny a de gagazo raha va misehoseho manohitra fotsiny ianao a de samborona zay mbola tadiavindreo mbola tadiavindreo mbola iverenana am'izao io ianareo tanora reo no sanjoro ny affronté ny zavatra tsy sarinay tsy vita ny mpanao politika mba nanao faratapo ny mpanao politika tamy 2023 nanao zahay tamy 2023 reny araka noho ny fangatana FFKM nanao ny C10 C11 ny souffleur samy nodikodina teo a tsy nahita mangirana amy zalahy reto fa rehefa nijoro anareo zanakay nijoro anareo tanora malagasy a io izy io fa manomboka hitany solodala rehetra makasitraka makahery anareo zay a ary mitondra anareo ambavaka tranitrany a vonona zahay a ray mandreninareo zokonareo zandrinareo a hanohina anareo za ho araka antenako tsy hitako zay fomba ifandraisana aminareo fa zay zany a no aneoko ny fisaorako fankasitrako anareo fa roa manaraka an'izay mitandrema rakizy fa ny baiboly de fa miteny raha mivorony zanak'Andriamanitra de ko satana io ary izy io ny infiltration taony fanjakana hoe zay mpianatra veny votovorona ianareo mahafantatra tsy mpianatra veny io zay GNZ dany akatso ianareo mahafantatra tsy izy akoriny tandrema ianareo fa fahavalonareo fahavalontsika tady ampisarasaraka anareo ampiady anareo hamono anareo mihitsy ary raha vao miraikiraiky atsika tandrema tsika fa io zavatra ataonareo tsy fantatra tsy takatra ny sainy mpanao politika io mobilisation nareo io commandement nareo fa mila tsisy pibaiko tsisy pibaiko raha tsisy pibaiko va io andeha fa io fomba anaovanareo azy io no mety a tompony fitakina nareo a fandaminana amin'ny akapobeny a mety iarahana amin'ny zao tonga dinika hoe anao conférence nationale mianjana nareo fa raha vao tsy mety aminareo ny préparation na composition n'olona mivory nantoerana ivoriana mianjana nareo zay ny antony tsy azo ajano ny tolona io a ary tsy azo ekena fanangana président gouvernement alohan'ny fahavitany conférence nationale io ka io de miankina aminareo tanora no avitanana zany fa zay ray aman-dreny a na ny fahaiza manao a na ny fahavonona na fahasahina tsy ao aminay tsony any aminareo ny fahasahina manaraka am'izany te todika amitsika vahoaka mananjanaka mananjandry tafidy tao anatin'io GNZ io andao re ho apitsika reto zanaka reto fa ty nitondra fanafana ho atsika malagasy itsika piasa reny tolona syndical retrretra nataotsika hatram'izay re zao ny fotoana hitondrantsika fandovana rafitra ny tsirariny retrarehetra misy any amin'ny ministera any ny risoriso retrarehetra natao tany retrarehetra zao ny fotoana amoatsika an'izany fa tsy ho vitavita ho azy a reny heloka be vava natao tany ka hoe de faranana amin'ny impunité ty
reo halatra ny re-pirenena rehetrarehetra reo zao ny fotoana hitakitsika nyreny olona mpangalatra ny re-pirenena reny ny volamena de trandrahana fotsiny zao ianao sady mitrandraka volamena ianao koa ny mazabona exportation ny crome ohatra ny tsy mba fananam-panjakana tsony tsy anytanindrazana tsony zao ry vahoaka malagasy ianareo zay malahelo fanapotena ny filière vanille zao ny fotoana iresantsika an'izany fa tsy hoe akoriny anefany a avadika atsika ho fitiavatena le izy ka tambazantsika n'zany a ny tolona hoe zay tsy ianao zay ianao an'izao de ameo an'izao ary zay aza atao an'izany re mba milela-palade atsika rehetrarehetra piasa fa andao a ty zavatra ataony zanatsika tya ty zavatra ataony zanatsika tya no ivondronatsika de ho tonga amiraha ifanaovana rafitra atsika de samby goka aminy am'izay afatra fa efatra fary a ho atsika mpitondra fanjakana tsy fatako zay fomba fieritreretanareo hatram'izao a fa hatram'izao aloha izahay de tsy mbola mahita mihitsy hoe bonne foi avy aminareo fanjakana andamina ny tira raha ty fa toanareo mbola mianakendry foana mitatatata manao kabary tsy feso mandidy a hoe za hoe miatso anareo za hoe manenina hoe mba asehoy fa tsisy olona adala eto ny gasy mafantatra hainy olona manavokany tereny setroka sy ny tomany fa tsy vita ny vavanareo teny fotsiny ka miangavy re tompoko miangavy indrindra mba asio fanetretena ny resaka fa za mieritreritra anay de olona gaigy akorony ka tsy mahafantatra ny ambady efa ela nge zay nitondranareo teo zay tsisy zavatra tsy fantatra iny momba anareo sy mipratika anareo ka tsy vitany fampanantenana fotsiny todika manokana aminareo mpanoana ny fanjakana ianareo ro zandrikely isany maro anareo fantatrako misy avy any amin'ny faritany fianaratsoa za tsy tetonina ny anaranareo sao de anenenana re ampy re zay mba ampy zay a fampidirinareo kizo ny président de république io ampy zay langy avararaka fitiavana tombontso manokana de manaonao fahatany fa nisy expérience hitako zany tany amin'ny za diry kapiteny amin'ny assemblée nationale tongeny anareo makamaka fanahanay tandrema tsy adininy olona nge zavatra sehosehoanareo isanandro sanandro amin'ny compte fake nareo io e sao de hamoizana zava-dehibe afoy ny NDB amin'ny fitiavatiavakely ty fa aoka zay efa mitady fanovana rafitra ny tanora namanareo ny tanora zandrinareo aza mamita tena hoe mbola vitanay amin'ny compte fake ty raha ty fa compte fake zany tsy afana mitondra firenena vokatra n'zao zavatra ataonareo zao araka ny teny lehilahy manareo tena volomara ianareo ny mampidikizo nio fitondrana io anareo mandrobodroboka azy mahatonga azy manaonao fahatany fa ka ampy zahay a mba manetretena koa anareo mba mangina am'izay a mba tsy hitarany ty zavatra ty ho atsika ray aman-dreny am'ty tanàna ty ho atsika zay voavotontonona mety hikarakara n'ty fokonandrom-pirenena ty mitandrema tompoko mitandrema ary makahery anareo zay fa asa lehibe eto amin'ny firenena fanavotana firenena ny resaka atao eto aza manaiky tsony ny lainga zay fanenantsika etra am'izay no ny fahendrenareo de fitafitany olona anareo ndraindray de mandraindray anareo no vohosipotaka ka anareo moa olon dehibe za ve ananatra anareo moatran'izay fa mankahery atsika rehetrarehetra am'izao tolom-bahoaka ataontsika zao a makasitraka tompoko a makasitraka ny télévision Djumine nanaiky hanasanay a mba afanay maneho hevitra sahala am'izao de makasitraka dritra tompoko enary angasitrantsika be dehibe ny vahiny a misaotra azy ihany koa tao anatin'izay faneho-kevitra izay ny fandarana de misokatra ho an'ny olo-pirenena rehetra zay maniry ny hitondra faneho-kevitra na amin'ny lafiniza na amin'ny lafiniza na aviaiza na aviaiza zay mahazo hiteny ny fandaharana reto tsy misy hoe censurena zany akoatrany hoe zay mety zavatra hiteraka olana fotsiny fa ao anatin'izay zany de tena zay mahazo hiteny atsika ny hevitry ny vahoaka tsy misy tapahana no avoaka eto amin'ity fandaharana ity metraka ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray veloma tokoa